Sosialy ponina kosa Nisafidy ny akany Fitahiana eny Ambohibao eny Fondation Telma hanatanterahana ny asa sosialy izay fanaon'izy ireo ny tontolon'ny fahasalamana niompanan'ny fanampiana tao anatin'izany. Rotsirakoton'irainy sy Stefana Razafimandimby. Akany fanabeazana ireo zaza sahirana miisa 3 no nisafidian'ny Fondation Telma ampiana amin'ny sehatrin'ny fahasalamana. Isan'izany indrindra ny akany Fitahiana eny Ambohibao izay nahazo fitiliana momba ny areti-maso. Nisy ny fiaraha-miasan'ny Fondation Telma sy ny Niompanan'ny First ny tamin'ity indray mitoraka ity entina hijerevana ireo ankizy marary maso eny anivon'ny akany. Ankizy miisa 700 amin'ireo akany miisa 3 dia ny akany Fitahiana, ny akany Don Bosco ary ny sekoly Domino Ivato no anaovana ny fitiliana momba ny maso. Première édition des pistaches visuels des centres Fitahiana raha amin'ireo bénéficiaires les projets satria zareo zany dia nametraka demande taty amin'ny Fondation Telma hoe mba anaovana action momba fahasalamana ny ankizy. Dia ny équipe ny LSFM moa zany efa zatra manao action ohatrohatr'ity dia nangatanay zareo hoe mba hanao collaboration hatramin'izay tamin'ity dépistage visuel. Napatonga ny hoe maso natao dépistage ity satria ny ankizy fantatra rehefa mianatra ka ohatrany hoe manana problème visuel dia mora déconcentré be. Misy ary tena hoe tsy mahavita fianarana dia mba hoe manampy zareo zany amin'ny centre amin'ny fomba inaran'ny zareo aty koa no nataonay hoe hitanay hoe mila manao an'ilay dépistage ihany. Andiany voalohany amin'ny hetsika ara-pahasalamana ity mikarakarain'ny Fondation Telma ity ka izy ireo avokoa no mandray an-tanana hatramin'ny fitsaboanan'ny maso sy ny fanomezana solomaso andreo ankizy izay mila izany. Tamin'ireo ankizy izay nanaovana fitiliana dia ny 70 tamin'izy ireo no hita fa tena mila solomaso ary ny 90 no mila fitsaboana. Isy moa amin'ny volana Oktobra ny fanaraha-mason'ny fitsaboana sy ny fifanarahan'ny masondreo ankizy amin'ny solomaso izay anaovany izay ho ataony Niompanan'ny First.